Raha tsy ivona kosa omaly dia nisy ny filan-kevitry ny gouvernemanta fitinina amintsika fohifohy ato anatin'ity sary manaraka ity ny zava-nisongadina tao anatin'izay filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterahana teny Mahazoarivo izay. Tsy maintsy manatrika ny lanonana fankalazana voalohany fetim-pirenena ato anatin'ny Repoblika faha-efatra tanterahana eto Antananarivo. Ireo minisitra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta araka ny tapaka nandritra filan-kevitry ny gouvernemanta omaly teny amin'ny lapa-panjakana Mahazoarivo. Nanao tatitra makasika ny fitsidihana fanangonam-baovao any Chine ny 7 Jona ka hatramin'ny 4 Jolay izao ny avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena nandritra ity filan-kevitra ity hatrany. Ny avy amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola kosa dia nampafantatra ny fahatongavan'ny lefitry ny talihy jeneraly ny FMI eto Madagasikara ho amin'ny andro ny 20 Jona ka hatramin'ny 30 Jona ho avy izao. Nampahafantariny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana teto kosa ny paikady entina manadio ny sehatra fitrandrahana ny azy sarobidy. Araka izany dia nolaniana teto ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fanangana komity iraisan'ny ministera misahana ny aty amin'ny fitrandrahana ireo azy sarobidy.